Amkafalina indray tompoko lasy tompoko vavy ny anolorana ny arahaba mba piraritsoanao amin'ity aliny asabotsy 14 ny volana jolay taona 2024 ity tonga eto amin'ny fotoana hanomezana anao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity indray sika tompoko lasy tompoko vavy ka asaina mpanajana ianao anaraka ireo vaovao ny angony mpanao gazetinay. Ety ampendoana entina isatarana izany fotoana ny fampilalaom-baovao izay araka ny efa fantatry ny maro dia androany fa 14 ny volana jolay taona 2024 no anamaria ny firenena frantsay ny fety pireneny. Tamin'ny alalan'ny fety maresaka tamin'ny alalan'ny matso lehibe no nanamariana izany tany Paris nanoloana ny Champs-Élysées dia nisy ihany koa no nanamarian'ny maso ivo frantsay izany teto Madagasikara izay natao tetsy amin'ny foibeny tetsy Ivandry. Anisan'ireo teboka ny vohitra tao anatin'ny lahateny lehibe ny maso ivo frantsay ny fanoanan'izy ireo ny fifidianana ho avy sy ny tokony andraisana fepetra manokana manoloana ny fakanakerany izay matety pitranga tatoato. Claudia Solution sy Mamy Rasoaneva. Miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka lehibe any Madagasikara izay miray feo amin'ny sy fifidianana malalaka tsy manavaka ary mangarahara matoky ny fahaizan'ny Madagasikara hiatrika ifanambo i Frantsa raha nambarany lehibe ny masivon'ny Frantsa ny stasionina eto Madagasikara ny atoandro teo nandritry ny fankalazana ny feti-pirenena frantsay. Noantitra amperiny fa anotrina ireo izay manana andraikitra anatanteraka fifidianana tsy adikevitra ka amelan'ny mpifidy malagasy isafidy ny filoham-pirenenany sy ireo solombavam-bahoaka ny Frantsa. Mikasika ny ady amin'ny tsy fandriampahalemany dia tsy maintsy tadiavina ny fomba amorana ny fankanakeriny. Je voudrais d'emblée vous assurer de notre soutien. Aux côtés des grands partenaires de Madagascar aujourd'hui unanimes à encourager des élections libres, inclusives et transparentes, la France est confiante dans la capacité de votre pays à relever ce défi avec le même sens des responsabilités dont vous avez fait preuve, et notamment les forces de l'ordre, lors de la gestion de la crise politique que le pays vient de traverser. Ireo teratany frantsay dia nametraka ny tenany eo ambany fiainy manam-pahefana malagasy saingy mahatsapa ho tany domondoza hatrany izy ireo manoloana ireo trangana fakana ankeriny. Tsy maintsy tadiavina raha nambarany lehiben'ny masivon'ny Frantsa ny fomba isan-kanana ny fisian'ny tranga toy izay ary afaka manampy amin'izany ny Frantsa. Ny tanjona dia miaro ireo olona izay miaina anaty ny tahotra noho ny herisetra miaritra amin'izy ireo fa ihany koa hiazona ny fahafahan'ny Madagasikara hisarika mpampiasa vola sy antohan'ny fampandrosoana ary hitandrona ny voninahiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mesdames et messieurs les ministres, ces Français se sont placés sous votre protection. Or, ils se sentent de plus en plus menacés. Ils subissent l'insécurité qui frappe l'ensemble de la population et certains d'entre eux, issus de la communauté des Français d'origine indienne, sont particulièrement victimes d'un phénomène préoccupant et en croissance, celui des enlèvements. Ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy no nisolo tena ny filoham-pirenena tamin'ny lanonana androany. Nanome voninahitra izany ny fianakaviam-ben'ny diplomasia, ny lehiben'ny androm-panjakana sy mpikambana ao amin'ny gouvernemanta, ny sehatra tsy miankina sy ny olo-manakajy sivily sy miaramila maro.